Mbola sarotra ny iadina amin'ny aretina Alzheimer eto amintsika, sarotra ho andreo fiarakaviana manana mararina izany ihany koa ny mitaiza azy ireny. Antony sy nahatonga ny ekipandramatoa Voangy Rajaonarimampianina nanolo-tanana ny fikambanana izay mitaiza azy ireny ny fanampiana izay natolony, fanampiana izay azo heverina fanampibetsaka azy ireo eo amin'ny andavanandrom-piaina. Volana septambra iray volana eran-tany iadina amin'ny aretina Alzheimer. Isan'ny manamarika izany isika eto Madagasikara. Ao anatin'izany fanamariana izany dia tsy nanadino ireo ray aman-dreny zokiolona voan'izany ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina ka nanolotra fanomezana andreo fikambanana mitaiza sy mikarakara ireo zokiolona. Isan'ny nahazo vary, siramamy, ronono, biscuit ny fikambanana Faly Finaritra Etsimandro Seza izay ahitana zokiolona miisa 420. Amin'ity volana ity moa zany misy an'le fankalazana ny andron'ny Alzheimer, ny volin'ny Alzheimer, dia vanim-potoana koa zany zay nentin-jareo anaovana fanohanana ho an'ireo zokiolona. Zay zany tena isan'ny fampitana mahazatra satria tsy teto aminay ihany izy zany ary manao an'izay fanomezana izay fa ny fikambanana mitantana zokiolona ihany koa. Nahazo ny anjarany tamin'ireo fanomezana ihany koa ny fikambanana Madagasikara Alzheimer Masoandro Mody izay manana zokiolona miisa 70. Dia misaotra ny vadin'ny filoham-pirenena tokoa nahatsiaro an'ireto ray aman-dreny atao amin'ny Madagasikara Alzheimer Masoandro Mody reto ny zavatra ataony ireo zokiolona ireo eto dia manao asa tanana izay ato, dia manao jeu, dia mihira, dia mamboly voninkazo izy Indro isan-kerinandro avy no mamonjy ny toerana misy ny fikambanana ireo zokiolona mba tsy ho vesatry ny fianakaviana. Misy ny alavoly ampanaovina azy ireo fa ankoatra izany dia mbola manao asa tanana ireo zokiolona.